Zay ny hevitry ny mpanao politika ireny fa manana anjara toerana lehibe ao anatin'ny fametrahana ny maro anisany koa ny antoko politika ery vaovaon'i Madagasikara na ny HVM ny filohan'izany fikambanana politika izany moa dia nanambara fa ny fandraisan-dahatra ny solombavambahoaka tsirairay no ahafahana mampandroso ny raharaha. Rahantsika toy izao manaraka indray ny tatim-baovao miompana amin'izay. Ny fandresen-dahatra ny solombavambahoaka tsirairay no ahafahana manafaingana ny fametrahana maro anisa sy ny fametrahana ny fahatombana ny toetra ara-politika indrindra eo anivon'ny antenoeram-pirenena. Izay no nambara ny filohan'ny antoko hery vaovaon'i Madagasikara na ny HVM Andriamatoa Rivo Rakotovao raha ny tafatan'ny mpanao gazety Androany Maraina teny Anosy. Ny fametrahana io maro anisa io sy ny fametrahana ny dina ny fandraisana andraikitra no ahafahana mamoaka ny vondrona, manohana ny fitondrana ary koa ahafahana mamantatra ny vondrona manohitra ny programana asa amin'ny filoham-pirenena. Na eo aza izany dia manamafy Andriamatoa Rivo Rakotovao fa tsy tokony asiana tambiny izany fidirana ao anatin'ny maro anisa io izany hialana mety hiterahana fifandanjahan-kery ao amin'izany. Isy ihany koa ve ny fiara-miasan'ny HVM amin'ny atoko hafa ao anatin'izay. Alolo izy itony tena hoe hiaraka aminareo zay. Zay ihany le izy. Zay zany navela malalaka mihitsy io. Raha fahazahoany HVM azy navela malalaka. Zay zao tsy nampivoron'ny député HVM mihitsy zay. Fa dia hoe malalaka io ianao ve amin'ny maha-député ianao vonona ianao hiaraka amin'ny filoham-pirenena amin'izany programma izay natolotra ny filoham-pirenena kosa aloha. Dia zay zany ny arahany. Rehefa manomboka amin'izay ilay izy arafitra amin'izay izy satria misy groupe parlementaire sy ny sisa. Mety anontany izy sisa dia zay ny azavaina aminy. Hoe inona ny hevitry ny HVM dia fitonina. Ary efa mazava ny fifandanjahan-kery eto amin'ny firenena dia zay no fototra lehibe itsoroana ny tontolo. Hatreto dia manamafy filohan'ny antoko HVM fa mitaky fitiavan-tanindrazana amin'ny firoson'ny olom-boafidy tsirairay amin'ny fampandrosoana ny firenena.